misy sira ty fa ampogalo rety dia efa indray moa le pourcentage quoi. Eny 200 000 ariary moa ny zareo. Zay mety dia mitondra vaingana ty ary. Okey zao. Rehefa tena mety ny tsenan'ity raim-pianakaviana enina amby 30 taona ity dia mampiditra 3 hetsy ny tenany ary iray hetsy raha ambany indrindra. Isan'andro mantsy dia misy sera hatrany. Tsy vehivavy ihany eto ny seraina fa na ny lehilahy koa aza. Ny misera lehilahy amin'ny lehilahy no tena be vola raha ny nambarany. Manodidina ny 500 hatramin'ny 300,000 ny vola lainy amin'ireo olona seraina ireo. No sady mbola manome azy ihany koa ireo patron mampitady mpivarotena azy. Maromaro izy ireo no manao ity asa ity ka samy efa manana client avokoa hoy hatrany ity raim-pianakaviana ity. Ny azy izany dia eny Analakely ihany. Tahaka ny ahoana moa zany le fomba fiasanareo amin'izay hoe manera vehivavy zay? Za zany tena marina za efa mivarotra efa mataona maro teo Analakely. Zay mahatonga anao hoe manana ny contact hoe misera vehivavy io zany. Io zany misy karazana vehivavy ireo. Misy koa zany ilay tonga ny patron dia mirevirevy eo zareo dia teny andana lesy mba hijery vehivavy any zay fa ohatr'izao. Dia ohatr'izay le fomba fiasako amin'ilay izy. Dia ireo mpivarotena ve zany mampitady anao client koa amin'izao sa hoe ny patron ihany koa no hoe miteny anao hoe mitady vehivavy izy? Ilay aloha zany le patron misy, le patron direct. Dia rehefa le tsy misy nininy moa zany ireo mpivarotena miteny zareo zay ry ty mba hitadiavo hoanina fa tena tsy vaky lovo mihitsy zay tsisy vola tsisy ohatr'izao. Dia za miteny le pourcentage fotsiny fa miresaka amin'ilay olona. Après moa za miresaka amin'ireo patron satria anana contact maromaro eo. Misy vehivavy ohatr'izao sady le mety aminareo tsara sy ohatr'izao sy tadiavinareo. Ohatr'izay le izy. Le sera ataonao, sera mpivarotena io ve zany? Ianao milaza hoe mivarotra nefa ny tena Analakely zao tsy azo fivarotana intsony amin'ny alina. Ahoana indray ny contact anao sy fifandraisanao amindreo amin'izao zany? Moa zany le fivarotana ohatrany hoe paikady fotsiny iny anafianana izy fa tsy dia hoe miompanana le fivarotana intsony fa io sera amin'ireo mpivarotena ireo zany moa tena fidiram-bola koa amin'izao. Fa hivarotra io tamin'iny efa ohatrany hoe style fotsiny io. Style anafianana an'ilay zavatra. Izany hoe maromaro aminareo le mpivarotra ity zany manao an'io sa ianao rery? Maromaro ihany zay fa miankina amin'le fifandraisanao aman'olona moa zany hoe eny tsy maromaro ihany zay eto. Manao an'io fa sy ny anahy aloha zao efa betsaka zany na patron na le vahiny ary zany moa tafiaraka amiko eto mahafantatra anahy daholo dia ohatr'izay le izy. Zany hoe ny mpivarotena ity zany mahafantatra anao daholo mihitsy? Mahafantatra anao daholo mihitsy ny ankamaroany na vaovao misy vaovao ara moa vaovao zareo dia tsy maintsy prezentena ty aminahy misy ohatr'izao vaovao ato. Manahoana kosa zany fifanarahana eo amin'ny ara-bola aminareo sy le vehivavy na aminareo sy le hoe patron zay? Moa zany amin'ireo vehivavy ireo vao à partir ny 200 000 ariary miakatra zany le izy 200 000 ariary miakatra dia pourcentage amin'iny 40%. Dia raha hoe latsak'izay moa zany dia 30%, 20% eo. Dia patron koa moa zany le patron aminareo ireo zany manome ana fonda ny sasany manome 200 000, 100 000, 150 000 ohatr'izay. Zany hoe za zany raha hoe tena mety le sera isan'andro mitondra 300 000 ariary mody isan'andro eo. Hoe tsy mety moa zany dia efa latsak'izay. Tena hoe izay mihitsy namelomanao vady aman-janaka ao io asa io mihitsy? Tena mampitsa le izy raha farafaorany anao nasisa-bolana. Satria reto amin'izay niteneniko anareo zay parfois misy hoe parfois mitondra hoe 2 millions, 3 millions mihitsy ary 3 millions francs fa tsy ariary. 3 millions ohatr'izany isan'andro isan'arivo isan'andro. Dia le izy ve ao anatin'ny 7 andro misy tsena foana sa hoe misy fotoana ny misy tsena dia misy fotoana tsy misy tsena? Eny le izy aloha misy le hoe misy fa parfois zany izy hoe tena hoe tsy le tenenana le hoe tsisy. Tsy hoe tsisy mihitsy fa misy fa hoe telo sy efatra. Ilay tonga dia be dia d'ailleurs no ilainy tsy maharaka hoe andraso efa misy mitondra rehefa misy dia mety koa foana. Hoe vehivavy ihany miserainareo sa misy ankoatran'izay? Io zany tsy vehivavy ihany fa na lehilahy ary misy lehilahy mitady lehilahy fa iny moa zany iny no tena lafo satria sarosarotra manko izay ka zay. Misy lehilahy mitady lehilahy mihitsy eto. Iny moa izy le tena lafo be tena pourcentage alaina amin'iny ary tena misy.
dia mahita anareo nefa le lehilahy mitady lehilahy tena misy maromaro mihitsy ary maromaro zay. dia izany hoe mampakontakta eo ihany zany dia efa tonga le olona sa hoe ahoana le izy makany an-trano sa any amin'ny hotely sa ahoana le izy indrindra fa zay hoe lehilahy mitady lehilahy zay. Neny moa zany par téléphone foana eo apetsaka amin'ny contrat dia fanaraka moa zareo hoe ary amin'ny hotely zao na chambre zao mandeha. Ary tsy mbola nisy fotoana ve hoe nivadika ireo olona ireo tsy nandony volanareo ohatra mitsera sa le izy ve hoe alohan'le sera dia efa mandoha vola le olona ohatra hoe le vehivavy na le lehilahy sa hoe vita mihitsy ataony any dia izay hoe nareo vao mahazo vola sa hoe ahoana mihitsy le fomba fiasan'le fiodin'le izy. Le izy aloha zany alohan'ny mifanaraka eo zareo dia alohan'ny mandeha zany zavatra tolotra hoe dia mihena aloha le vola satria zareo mety mamaty chambre moa presque le chambre hoe mandeha an'andreo zany raha misy vehivavy mivoaka eo tsy maintsy miara mivoaka ny lehilahy sy ny vehivavy fa tsy mamela vehivavy ireo mivoaka zany na hoe tsy mamela ny ray amiray mivoaka zany. Zany efa misy fampitokisana ihany koa zany eo amin'ny nareo. Efa misy fampitokisana satria sy hotely alihany ako moa zany efa presque efa hoe mahafantatra ny zavatra dia atony mety amintsika dia tsy maintsy miara mivoaka ireo miara-miditsy ireo amin'ny hariva miara mivoaka ireo amin'ny maraina. Vehivavy ohatrany sarangana ohatrany ahoana zany no tena be mpitady dia lehilahy ohatrany ahoana koa ny be mpitady dia amin'le hoe sady misera lehilahy nareo misera vehivavy dia le mpitady an'ireo vehivavy na lehilahy reo koa ve ny salan-taona mety hoe fa lazaina hoe fa papapapa sa hoe tanora sa hoe ohatrohatrany ahoana mahakasika an'izay. Le vehivavy be mpitady aloha zao le somary le hoe taitay film misy moa zany sasany mankafy ny taitay film io misy indray zany hoe ninazy le ngeza dia zareo koa tsy dia manoa zany tsy dia raha hoe le olo dehibe fahitany hoe fa mahazo azo taona dia eo amin'ny salan-taonan'ny lehilahy manatrika anay eto indray misy karazany misy ny bitsy amin'ny 20 taona miakatra misy indray fa ray aman-dreny lehibe tsy mifidy taona zany le izy lehilahy indray zany teny andro zareo hoe asa tsy dia mila hoe olona hoe lehilahy ngeza misy loatra zany izy fa mba hoe normal. Dia manana an'ireo karazana entan'ireo nareo. Le daholo zay tadiavin'olona zany dia misy daholo io. Ary raha sanatria ka ity fanontaniana mipetraka hoe tsy ampy taona ny tadiavin'ireo patron ireo indrindra fa ny vehivavy ahoana indray mahakasika an'izay. Raha momba an'iny indray zay tena miteny zay tsy manao an'iny. Nenay zany raha misy mipresente hoe misy vaovao azy dia izay mahatonga any miteny raha misy olona vaovao dia mila hitanay le olona zay koa ary mbola manontanay manao karamanondro ve anao koatsany le hoe tseritrero aminay zany hoe tsy fantatray fa izay tsy manana tsy ampy taona mihitsy.